midirany Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famondrampony. Aoka ny Israely ianao hoe mandrakizay ny famondrampony. Aoka ny taranaka Arona hanao hoe mandrakizay ny famondrampony. Aoka izay matahotra an Jehovah hanao hoe mandrakizay ny famondrampony. Amen. Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra izay nidanitro. Anao fanompom-pivavahana eo amin'ilay ony seza fiandranao reto zanakao. Koa hatreo izao fotoana izao. Fenoy ny fananao masina izay. Ary aoka iseho ny voninahitra ao eo amin'ity toerana ity anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faliana no hiarabako anao natratra izao sapata manokana izao ary mirary ny fitahina sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra izay manaraka izao fanompom-pivavahana izay tanterantsika izao. Ny rariana dia ho amintsika tsirairay avy, ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ane ny fanamasina sy ny fitahin'Andriamanitra amin'ity sabata manokana ity. Hoentsika midina an'Andriamanitra dia andeha ny laharan-kira fa 720 sy 200 no andeha ho redontsika maredona tsara. See
Nasanao andray ny baibolinao ka hanokatra izany ao amin'ny Korintiana 1:7 ny andininy 4. Korintiana 1:7 ny andininy 4. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo. Hotoizantsika izany ao amin'ny Apokalipsia. Apokalipsia 5:20. Apokalipsia 5:20 ny andininy 2. Ny Apokalipsia 5:20 ny andininy 2. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naresy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny, ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tanany lokangan'Andriamanitra. Hotaina ny teny rehefa ho tonga amintsika ny afatra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra izay tsara indrindra ny an-danitra ao. Misaotranao izay noho ny fitahianao sy ny fitiavanao anay. Misaotranao koa fa hanomenao an'izao sabata masina hahafahanay mitsahatra miaraka aminao izao. Mamelany elokay mamindrafo aminay ny fanirinay dia mba ho vita fihavanana feno aminao izay. Teo Andriamanitra ny vahoakanao mba hamita ny asa izay nampandrahanao anay. Teo ihany koa izy ireo raha manana fikasana, raha misy ny olana dia ianao Andriamanitra no hamany izany olana izany. Raha misy ny tsy salama dia ianao Andriamanitra no hanendry ny loharanon'aretina. Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao, mpanasitrana ary tsara indrindra. Teo ihany koa ny vahoaka malagasy, ianao no hanome fandresena an'izy ireo, ianao no hanampy an'izy ireo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Ary teo izao fiangonanao izao mba ho fiangonana mpandresy ary fiangonana andova ny fiainana mandrakizay. Dia misaotranao Andriamanitra noho ny fiainonao ny vavaka, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fanompovavana ho amin'ny fanatra sy ny ampahafolony isika. Anio dia mitondra ny lohateny hoe nanjary afatrosa aho ny hoentiko amintsika. Tantara izay fijoroana vavolombelona nataony Andrews ity tantara ity. Nanapitra ny karamako ny trosa ary fahadisoako izany. Tafiditra lalina tsikelikely tsy tao anatin'ny trosa aho rehefa niova asa, satria latsaka dia latsaka ny karamako raha ampitahaina tamin'ny asako teo aloha. Ary tsy nahavita ny filako akory isam-bolana ny karama izay raisiko, nefa tsy miova ny fandaniako. Natsapa ho nijaly aho, ary ny alohan'ny hanomezako ny ampahafolony ara dia minkolaina hoe handoa izany ampahafolony izany. Fa ny alohan'ny nahatafiditra tamin'izany dia fanaoko teo amin'ny asako teo aloha ny manome 10,000 amin'ny karama izay raisiko ho
ho an'Andriamanitra ary 10 isan-jato ho an'ny asa fitoriana ary 10 isan-jato ho an'ny mahanitra. Ankehitriny dia tsy afaka manao izany fa zara raha 10 isan-jato ny ampahafolony no voalohako ary raha ataony kajy dia mety teo amin'ny 4 taona eo vao afatrosa aho. Anefa rehefa namaky ny Malaki toko 7 aho dia voalaza aho fa afaka mizaha toetra an'Andriamanitra isika rehefa matoky amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ka dia nanapa-kevitra aho fa hanome ampifaliana izany fanatitra sy ampahafolony izany ho an'Andriamanitra. Ka dia noraisiko isam-bolana ny ampahafolony amin'ny karamako nomeko an'Andriamanitra. 10 volana taorian'izay dia tsy fantatro hoe nahoana fa afaka nitrosako. Ary rehefa afaka nitrosako dia afaka namonjy ny raiko aho izay $10,000 ny tapakila ny fiaramanidina andehanana any tamin'izany. Na dia tokony ho 520 aza dia nanana fihenam-bidy aho teo amin'ny billet na koa tapakila hoentina mamonjy ny raiko marary. Ary taorian'izay volana vitsivitsy dia mbola nisy namako ihany koa nanasahy ho any aminy mba hamangy azy dia afaka nandeha ahoko ary tena faly aho satria mba afaka nanao ny adidy teo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Ankehitriny dia manao antso aminao ihany koa. Afaka mitahy manokana Andriamanitra rehefa manao masahy, manao fanandramana aminy isika amin'ny fahatokiana amin'ny famerenana ny fanatitra sy ny ampahafolony. Andeha hivavaka isika. Tomponay io mpanjaka totoa, misaotra anao ny amin'ny fijoroana vaovambelona izay nozaraina taminay anio izay noentin'ny Andriosy Ray Masino. Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ka manatanteraka ny teny fikasanao amin'ny vahoakanao. Ray Masino, io ny tsirairay avy asainao fanandramana ary mba ho afaka ny gija izay mamatotra ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolony ary ny fanoloran-tena izay ataony tsirairay avy. Izany no irina sangatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fotoana ho antsika ankizy isika izao dia fifaliana ho any manolotra ny fiarabana amintsika ankizy tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Tantara mahafinaritra indray no entina amintsika ankizy amin'ity anio ity izay nampitondraina ny lohateny hoe ny leson'ny Jordana mikasika ny fitiavana. Ny leson'ny Jordana mikasika ny fitiavana. Tany amin'ny faritra antsinanan'ny Afrika no niseho ny tantara. Mba fantatrareo moa ankizy hoe inona ny mampiavaka an'izay toerana any antsinanan'ny Afrika izay? Ny mampiavaka ny toerana io dia ny fisian'ireo biby maro samihafa toy ny liona, ny elefanta, ny zebra, ny rajako, ny zirafy sy ny biby maro samihafa dia hitana amin'ny toerana io avokoa. Any amin'ny toerana io no monina ny tovolahy kely anankiroa izay antsoina hoe Jordana sy Sifa. Pirala ireo tovolahy anankiroa ireo. Mbola samy ankizy tahaka anareo ireo izy ireo. Dia any amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Zimbabwe izay ao amin'ny antsinanan'ny Afrika no misy an'izy mirahalahy. I Jordana no zoky izay 1 taona izy ary i Sifa kosa ny zandriny dia 3 taona monja i Sifa. Dia rehefa jerena ny vatan'izy mirahalahy ireto dia tohatra ny ngeza kokoa i Sifa raha oharina amin'ny taonany mbola 3 taona azy. Dia n'izay zavatra taon'ilay zokiny dia Jordana izay dia tiany atao avokoa satria mitovitovy ny habean'izy mirahalahy ireto. Vao tsy ela akory dia nahazo bisikileta i Jordana. Nivitahana ny dada sy neny bisikileta i Jordana dia faly ery i Jordana mandeha mitondra an'ilay bisikileta milalao miakatra sy midina eo amin'ny lalana akaiky ny tranon'izy ireo. Misy mampiavaka azy kely ty bisikileta ity rakizy satria raha mbola kely isika dia atahorana ny ampianjerantsika mitaingina ny andreny bisikileta ireny dia nasiany dada an'ilay misy kodiarana kely anankiroa avy ao aoriana dia io no mitazona an'ilay bisikileta mba tsy ampianjera rehefa miakatra eo amboniny isika. Dia ndray andro rehefa mahita ny Jordana mitaingina bisikileta i Sifa dia hoy izy hoe zoky za koa mba hitaingina. Eny ary izy zoky fa avy ary ianao hitaingina eto ambonin'le lasely eo ambonin'le sezan'ny bisikileta zany dia ataony eo ambony eo Sifa zandriny dia izy no mitondra an'ilay bisikileta dia falifaly ery i Jordana mitondra an'izay bisikileta izay ary torak'izay ihany koa ny hafalian'ny Sifa avy aorianao mitaingina an'ilay bisikileta ny zokiny. Indray andro anefa rehefa hitany dadany Jordana mitaingina an'ilay bisikileta dia hoy izy hoe tena efa mahay mitondra bisikileta ity zanako ity fa aleo esoriko amin'izay ilay kodiarana anankiroa ao aoriana amin'ity bisikileta ity. Rehefa nesorina ilay izy dia faly ery i Jordana hitaingina ilay bisikileta satria natsapa efa mialehibe i Jordana tamin'izay fotoana izay. Dia lasa izy nitaingina ilay bisikileta efa tsy misy an'ilay kodiarana anankiroa intsony. Nandrambany nentina teo amin'ny lalantany izay bisikileta izay indray andro. Ny zavatra niseho dia hitany Sifa indray fa indray izoky mitondra an'ilay bisikileta dia hoy izy indray hoe zoky ahoana hoy izy ilay zokiny dia hoy izy hoe za koa mba hitaingina. Dia hoy izy Jordana hoe eny ary avy ary zandry fa hitaingina an'ilay bisikileta indray ianao. Dia rehefa ampiakatra any Sifa teo ambonin'ilay bisikileta Jordana dia nisy olana rakizy. Inona ary ilay olana hoy izy nareo? Indrisy fa tsy mety tsony ilay mampiakatra ny Sifa eo ambony bisikileta raha tsy misy an'ilay kodiarana anankiroa. Izany hoe mety anjera ilay bisikileta raha vao mampiakatra azy eo ambony eo i Jordana. Dia tsy nanaiky anefa Sifa tamin'izay fotoan'izay fa nitomany izy rakizy dia hoy izy za hitaingina ka za tsy maintsy mitaingina fa tsy mety raha tsy mitaingina an'io fa za te hitaingina an'ilay bisikileta ny zoky tsara be. Dia tsy hitany i Jordana rakizy izay natao tamin'io fotoana io nikikika ny tomany mafy dia mafy Sifa nefany
tamin'izay fotoana izay nisy na eno ny tomany ty Sifa tamin'io fotoana io ny mpiray vody-rindrina tamin'izareo zany no na eno dia lasa izy nandeha nivoaka ilay mpiaramonina tamin'izareo dia hoy izy hoe fa inona ny olanao Sifa? Dia hoy izy hoe ka za te hitaingina ilay bisikleta nefa ny tsy afaka miakatra fa mianjera ilay bisikleta. Dia hoy izy ilay mpiray vody-rindrina hoe ao ary andao ary fa tazomiko ny bisikleta dia ampiakarinao izy. Dia nitazomin'ilay mpiray vody-rindrina izy dia nampiakarina teo ambonin'ilay seza. Ny zava-nisy anefa rehefa tafapetraka teo Sifa tsy afaka mitondra ilay bisikleta mitsangana indray zany Jordan fa tsy maintsy mipetraka nefa ilay seza nipetrahan'ny Sifa. Dia nieritreritra indray rakizy Jordan hoe inona indray ary zany nataoko an'ilay zandrikeliko fa izy ty mitomany be mihitsy fa te hitaingina. Dia nieritreritra teo rakizy Jordan hoe ataoko ahoana ary nahatonga an'ity zandriko ty ho falifaly fa te hitaingina an'ity bisikleta ty. Dia hoy izy mantsy an'ilay mpiray vody-rindrina taminy hoe izao mba te hiangavy kely anao mba tazomy avy ao aoriana ny zandriko dia za manosika an'ilay bisikleta ka hatrany an-tranonay. Dia faly ery ilay mpiray vody-rindrina taminy fa nahita vahaolana tsara i Jordan ho an'ilay zandriny. Dia nataony zareo arak'izay zany ny fotoana tamin'izay fotoana izay hoe i Jordan mitondra ilay bisikleta dia i Sifa mipetraka eo amboniny mpiray vody-rindrina mitazona azy mandeha amin'ilay bisikleta. Tsy ela dia tonga teo am-bavahady izy telo mianaka dia faly ery i Sifa nidina avy teo ambon'ilay bisikleta dia hoy izy hoe misaotra zoky fa nitaingina an'ilay bisikleta mahafinaritra. Dia tamin'izay fotoana izay ihany koa faly Jordan satria hitany loatra hoe faly ilay zandriny. Tantara mahafinaritra izay tantaran'izy mirahalahy izay fa andeha andray lesona avy amin'izay tantara izay isika rankizy. Ny fitiavana nasehon'ny Jordan an'ilay zandriny dia Sifa dia tahaka ny fitiavana nasehon'i Jesosy antsika ihany koa. Tsy misy tambiny satria tsy misy ninina azon'ny Sifa ho atolotra ho an'ilay zoky satria mbola kely loatra izy kanefa nety nanao izay hafaly any Sifa Jordan tamin'ity fotoana ity. Koa noho izany rakizy andeha isika anana ny fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy ihany koa izay tsy mitady tambiny, tsy mitady valiny fa mba anana ny fitiavana tia mikarakara ny hafa tahaka nataon'ny Jordan ny Sifa. Andeha nge ovakitsika ilay vakitentsika teo ny ao amin'ny Korinthiana voalohany 7:14 dia hoy izy ilay teny hoe ny fitiavana maharopo sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo. Engane isika ankizy tsirairay avy mba anana an'izay fitiavana maharopo, mora fanahy, tsy mialina izay, tsy mirehare ary indrindra tsy mieboebo. Andeha ivavaka isika ankizy ho an'izay lesona izay. Ivavaka isika rankizy. Jesosy io misaotra anao izay nanomezanao anay lesona mahafinaritra avy amin'ny tantaran'i Jordan sy Sifa fa mangataka aminao izahay Jesosy mba anananay fitiavana tahaka ny fitiavanao ihany koa ka ho be fitiavana izay ankizy hihevitra ny hafa tahaka nataon'i Jordan. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Pauta
zao ifanyala tamina nandani fitiavana ifanyala tamina nandani fitiavana eny ary ava-malala tonga ankehitriny ny fotoana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra koa faly miaraba anao tsirairay avy natratra ity fotoana manokana ity. Ny fiarabako anao dia ny teny fikasan'Andriamanitra izay hita ao amin'ny fitomaniana toko 7 ka ny andininy 520 sy ny faraka amin'ny 30 ane ho tanteraka aminao manao hoe ny fahatsara Jehova amin'izay manantena azy. Dia ny olona izay mitady azy. Amen. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Ampandalo ny hatsarany aminao isan'andro any Jehova. Eny, ampitoetra ny hatsarany aminao ny Jehova. Amen. Ivavaka isika. Jehova Andriamanitra ray tsara indrindra izay ny an-danitro. Hianatra amin'ny teninao izay ankehitriny. Koa feno ny fananao masina. Ampandalovy aminay ny hatsaranao. Mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary. Androany sika dia aka lohahevitra anankiray manokana. Tsy toriteny no ataontsika fa fampaherezana. Ka ny lohahevitra izay hodinehantsika androany dia ny hoe ny valosoa ny mpandresy. Ny valosoa amin'ny mpandresy. Zava-dehibe izany. Iza ny tsy teo andresy? Iza moa ireo mpandresy? Mino aho fa teo anisan'ny mpandresy ianao. Dia izao, Andriamanitra tsy manavaka hoe rahanina no atao mpandresy. Fa ny olona tsiraray avy ianao io dia tian'Andriamanitra ho mpandresy.
mino aho fa sitrakao zany. Ny tena resahantsika betsaka koa nefa dia hoe inona ny valosoa ny mpandresy. Andray valosoa ianao ao anatin'ny fandresena izay ataonao. Valosoa amin'izao fiainana izao, ty fiainana eto an-tany ity. Valosoa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy maintsy mpandresy ianao manomboka androany. Ry hava-malala, matoa misy mpandresy dia ny dikan'izay nisy ady tao, nisy tolona tao. Betsaka ny tolona mandalo eo amin'ny fiainantsika. Ny fitediavana isan'andro ady sy tolona zany raha malala ny fahasarotam-piainana. Ny olana maro samihafa mandalo eo amin'ny fiainana ady sy tolona zany. Tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao. Mety eo ny fianarana, ny asa, misy tolonatrehana eo ny fifoazana maraina. Betsaka ny tolona izay atsehantsika. Ny aretina mandalo ady sy tolona zany. Maro tsy voatanisako ny ady sy tolona izay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Ry havana manoloana ny rehetrarehetra ireny. Dia tian'Andriamanitra ho mpandresy ianao eo amin'ny fiainana. Amen. Tsy maintsy mandresitsika ry havana. Dia tsotra ny tsy ambaratelo ny fandresena eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Itsika dia tsy afaka mitondra ny fiainantsika amin'ny fiainantsika samirery. Tsy afaka mitondra ny fiainantsika amin'ny herin'ny tenantsika olombelona samirery. Fa raha izany nitondrantsika amin'ny fiainantsika dia ho resitsika. Ary tsapantsika fa ho resitsika. Fa ny tsy ambalatelo, ny fahombiazana eo amin'ny fiainana andavanandro dia ny mametraka ny fiainana eo amin'Andriamanitra. Ny Petera voalohany 5 ka ny 7 dia mametraka izany tsy ambaratelo voalohany izany. Eo amintsika zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny maro tsy enjery zany teny zany. Petera voalohany 5 ka ny 7. Hoy ny teny hoe ary ampetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Mametraka ny fanahina rehetra eo amin'Andriamanitra. Vao fo maraina ianao dia ampetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao dia ho mpandresy ianao. Raha tsy manao izany ianao dia mandeha amin'ny herin'ny tenanao. Ny devolo izy eo amin'ny 9 eo ihany hoe mahonona tena miambena fa devolo fa valonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Mora arapaka ilay ratsy isika raha tsy mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra dia ny vao miratra ny masontsika vao maraina. Dia apetraka eo amin'ny mandrakariva izay rehetra tao. Ary mahafinaritra fa teny fikasana ihany koa toy an'ilay 7 teo hoe fa izy no miahanareo. Tsisy hafa fa Jesosy no miahantsika. Dia apetrakatsika eo aminy ny fanahitsika rehetra. Raha teo mpandresy isika dia mametraka ny fiainantsika isan'andro eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia izy hoy ny Jeremia 9:20 hoe fa izy malala ny hevitra heverako, fa izao malala ny hevitra heverako anareo dia hevitra hitondra soa fa tsy loza, anananareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mametraka amin'ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra isika dia izy ny malala ny lalana tokony hisorantsika. Any amin'ny Isaia 9 dia miteny ihany koa, Isaia 9:30 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe na miodina miakavanana ianao, na iodina iakavianao, rehefa nametraka ny fiainanao teo am-pelantanan'Andriamanitra dia misy teny ao ivoanao milaza hoe ity ny lalana ka izory. Izay le lalana mpandresy izay. Rehefa mametraka
ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra isika. Dia toroan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny mpandresy. Dia iny ny lalan'ny fandresena. Ninona zavatra miseho eo? Dia matsiaro ianao fa Andriamanitra dia tsy mahasaraka anao mandrakariva. Ny apôstôly Paoly dia nametraka amin'ny fiainany teo ampelantan'Andriamanitra isan'andro tamin'ny fotoana rehetra, ka nandeha zavatsarotra na zavatra mora ny teo amin'ny fiainany dia natsiaro fampandresy izy. Ny Romanina 9 ka ny 7:30 sy ny toyany eo no manambara izany, ary tiako raha izany koa no ho fiainanao. Izao no vaky-teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Mpandresy isika tsy amin'ny alalan'ny tenantsika hoe mandresy aho satria mahay an'izao, mandray an'izao, fa amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Nametraka ny fiainantsika eo ampelantanantsika dia mandresy amin'ny alalany. Tsisy afaka mirehare hoe za dia mafy be ka mandresy, fa amin'ny alalan'i Jesosy dia andresy isika. Tsotra. Apetrao aminy ny fiainanao isan'andro dia ho mpandresy ianao mandritra ny tontolo andro. Dia izao ny toyany. Ny hoe mpandresy akory tsy hoe tondra amin'ny zavatra eritreretinao dia tanteraka avokoa, fa ao amin'i Jesosy ny mpandresy dia izao. Toy izantsika ilay vaky-teny 9:30 amin'ny Romanina 9:9 teo hoe fa matoky aho fa na fahafatesana, zany hoe fahafatesana aza dia mbola endriky ny mpandresy ihany satria mahajoro. Na fiainana na misy zavatra tsara ihany koa zany dia matoky izy fa mpandresy. Na anjely na ireo fanapahana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra hoavy na hery na ambony na ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mahajoro amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana. Zany ny mpandresy. Tsy laozany zavatsarotra ny fiainantsika. Misy famafao be ny zavatra eto, misy malahelo, misy fifaliana, misy aretina, misy fahafatesana. Manoloana izany rehetrarehetra izany dia majoro amin'ny fanaran'Andriamanitra ianao. Zany no mpandresy. Amen. Ry hava malala, tiako anao raha ajoro amin'ny fotoana rehetra anarahana an'Andriamanitra. Ka raha mety misy indraindray hoe everitsika tsy fahombiazana, ohatra hoe tsy afa-panadinana isika indray-pandeha, dia tsy hoe tsy mpandresy akory ianao. Fa Andriamanitra mahalala hoe tsy afaka alohanao eto fa misy tsaratsara kokoa omen'Andriamanitra anao any aoriana any. Ka rehefa tonga izay fotoana any aoriana any dia tsapanao hoe ay, tena nety mihitsy ale tsy afaka. Fa raha afaka teo dia mety lasa tsy nanompo an'Andriamanitra. Fa fantatr'Andriamanitra ny hevitra heverana antsika. Zava-dehibe ho an'ny mpandresy dia izao. Ninona toe zavatra miseho amin'ny fiainana dia majoro amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao. Ry havana, raha fitianiko ny tapany voalohany iny dia izao hoe aoka apetrakitsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsy hanavahana olona an'io, tsy hanavahana olona, tsy hanavahana tokom-pinoana, tokom-pivavahana izany. Fa Andriamanitra dia misokatra ho amin'ny olona rehetra tsy hakanavaka. Apetra ho amin'ny fanahiana. Ozy izy hoe andramoka izaho fa tsara Jehova, andramo mivavaka amin'Andriamanitra, mametraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra isan'andro, dia hitanao fa tsara Andriamanitra. Dia ampandahalo ny hatsarany sy ampitoetra ny hatsarany eo aminao isan'andro ny Jehova. Manoloana ny tolona isan'andro dia apetrao amin'Andriamanitra ny fanahianao. Ny valim-pity lehibe dia ianao ajoro ary omen'Andriamanitra ny mahasoa. Mihoatra noho izay heverintsika aza no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa mametraka amin'ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra isika. Eo amin'ny ara-panahy ihany koa dia toraka izany ihany. Miady tsara amin'ny finoana isika, miazona ny fiainana mandrakizay mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. Ka izay mpandresy ihany koa eo amin'ny ara-panahy no hanana fiainana mandrakizay. Rehefa mametraka isan'andro ny fiainanao eo amin'Andriamanitra ianao, dia anjaran'i Jesosy no mitarika anao ho amin'ny tsara sy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ao anatin'izay dia misy ady ataontsika koa amin'ny ara-panahy. Ny Apokalipsy 5:10 dia miresaka
ny tompontsoa mpandresy ara-panahy. Tsy maintsy mandresy amin'ny aranofo ohatran'ny le nataontsika teo isika, dia mitambatra amin'izay fandresena ara-panahy mitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ny bokin'ny Apokalipsia dia milaza fandresena maromaro mihitsiny. Valim-pity ho amin'ny mpandresy. Betsaka izy ao amin'ny Apokalipsia, ohatra hoe ny Apokalipsia 2:1-12 zao dia misy teny milaza hoe Apokalipsia 2:2 izay manatsofonao izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maresy dia tsy ho simban'ny fahafatesana faharoa. Amen. Tsy ho simba fahafatesana faharoa fa hanana fiainana mandrakizay. Ny Apokalipsia 2:2 io any 17. Mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra. Izay manatsofonao izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maresy dia omeko mana miafina. Inana ilay mana tany edena ary mana hafa mihitsy ny tsiro zany izay omen'Andriamanitra antsika. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa io mana io. Raha eo amin'ny 9:9 koa dia mbola milaza eo Apokalipsia io hoe ary izay maresy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, izay maresy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Be da be izy fa ny anankiray farany raisitsika ny Apokalipsia 3 dia ny 12 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maresy dia ataoko andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Mahafinaritra. Ary tsy ala eo intsony, ary hosoratako eo amin'ny ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy amin'Andriamanitra. Atao andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra dia misy anaran'Andriamanitra eo amintsika. Izay mandresy dia manana fahasambarana. Teny eto an-tany ary mandrakizay. Fa ny fandresena izay tena ho resahantsika androany, izay maresy dia ny Apokalipsia 3:12 faharoa manao hoe ary hitako ary nahita aho fa indry tao ranomasina fitaratra miaro afo. Ao amin'ny Apokalipsia 3:4-5 dia hoy izay ny ranomasina fitaratra io dia mipetraka eo alohan'ny seza fiandranan'Andriamanitra. Mahafinaritra izany, manoloana ny seza fiandranan'Andriamanitra dia eo tsika izay maresy ka afaka tamin'ny biby sy ny sariny sy ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Izay naresy afaka amin'ny biby sy ny sariny. Biby sy ny sariny dia hoe ireo ratsy, Satana sy ny forongony zany. Izay maresy ny Satana sy ny forongony ihany no hanana fiainana mandrakizay. Mahafinaritra izany. Dia izao ny fandresena izay azontsika, tsika tsy mandresy ny Satana amin'ny herin'ny tenantsika. Fa tahaka ny teo aloha fa metehatra amin'ny Jesosy isika. Itsika mandresy ny Satana noho ny ran'i Jesosy. Ny Apokalipsia 3:12 faraky ambin'ny folo dia milaza hoe fa izy ireo dia naharesy azy, naharesy ny Satana noho ny ran'ny zanak'ondry. No Jesosy resy rery ihany no ahafahantsika mandresy. Ka miantehera amin'ny Jesosy. Ny herin'olombelona tsy ampy andresena ny Satana, fa miantsoa ny herin'Andriamanitra ampio a Jesosy andresy zao ratsy zao. Rehefa ratsy rehetra amin'ny fandikana ny didifolo ny lalàna rehetra, fandikana izay tsy sitrak'Andriamanitra rehetra. Fanaovana ny tsy sitrak'Andriamanitra dia faharesena zany. Ka ny andresentsika ny toetra ratsy, ny fandikan-dalàna dia miantso an Jesosy eo. Afao aho amin'ilay ratsy. Dia mandresy isika ao anatin'izay. Ny tompony hitantsika ka ho mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika ho famelan-keloka, satria mahafinaritra fa rehefa mpandresy isika mitsangana eo alohan'ny seza fiandrianana dia mihira ny firan'ny Mosesy sy ny zanak'ondry asa. Raha efa heninao ny hiran'ny Mosesy ilay any an-danitra, efa nomenantsika ny toniny, fa ny feo any sisa tsy haiko mitana lokangan'Andriamanitra zay tsy mahay mitendry ahako fa rehefa any dia mitendry lokanga mahaiko zany. Dia mihira io hira Mosesy io ny Apokalipsia 3:12 fahatelo hoe lehibe sy matalanjona ny asanao tompo ao Andriamanitra, tsy toa mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Izany ny tononkira Mosesy izay ovy etentsika ihany. Raha tianao niaraka amiko
ametraka amin'ny fiainana iantso an Jesosy anao ny sitrapon'Andriamanitra ho mpandresy amin'izao fiainana zao ka irany Mosesy eo anoloan'ny seza fiandrianana eo amin'ny ranomasina fitaratra amin'ny fotoanantsika rahatray te ho mpandresy venao irany Mosesy isika manasanao hitsangana fa hivavaka ho anao aho. Hivavaka isika. Raha eo misaotrany amin'ny teninao tamin'ity atoandro ity. Tianay raha ho mpandreso izahay. Koa raha kofy amin'ny rahanao zay Jesosy ho mpandresy ka andovo amin'ny fiainana mandrakizay. Taio reto zanakao izay mijoro manapa-kevitra reto. Aoka ho tananao aritra hatramin'ny farany izy ary andovo amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona sy antenaina fa samy nahery isika tamin'izay afatra mahafinaritra izay ho an'ny rehetra izay nentin'ny mpanompony tamin'ity sabata ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'izay afatra mafonja dia mafonja izay ka ny rariana dia samy ho mpandresy tokoa anesika amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy izay tompontsika. Amaranana izao fotoana manokana izao andeha ny laharan-kira 480 sy 900 480 sy 900 no ataontsika maredona tsara. Tantanao ny dianay Jehova tomponay.
Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Ampandalovy amin'reto zanakao ny atsaranao. Ka tanterao aminy ny tsodrano nataonao tamin'ny zanak'Israely fa izay manao hoe hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Eny, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka meanao fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao. Anio ampitso ary mandrakizay. Amen.